Rehefa kosa eo amin'ny tontolon'ny politika nanambarana ny solombavambahoaka Girivo Randrianarsoa voafito tao amin'ny boriboritany fahadimy fa tsy voatery anao siny nidina ho an'ny fandraisana andraikitra ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Manampy kosa izay te hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka ny antoko misy azo hiatrany ity solombavambahoaka ity. Tsy voatery anao sinoa nidina ho an'ny fandraisana andraikitra ny solombavambahoaka tiny hoy Girivo Randrianarsoa. Manampy kosa izay te hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka ny tiny. Io no valiteny netiny Girivo Randrianarsoa, questeur fahatelo eo anivon'ny antenimieram-pirenena raha nanontaniana mikasika ny toeran'ny solombavambahoaka tiny momba ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra izy. Ny tiny dia mandeha makany amin'izay te hampandroso ny fanjakana sy ny firenena ary ny vahoaka ao aminy. Tima tsy aza ho aiza izany, ny tima tsy misabaka, ny tima tsy maniditsidina, ny tima manana ny tonga eto ambonin'ity tany ity dia manampy izay te hampandroso. Izay mihitsy sy manantena fa izay koa ny programa eto ny filoham-pirenena dia manampy izahay. Tsy voatery manao fisolia izay raha tsy tiana anao solia dia afaka manampy fa fangatanay fotsiny dia tsotra. Raha tena asiana le pacte de stabilité dia asehoany rehetrarehetra dia osiniaviny rehetra raha mety. Raha tsisy io dia aza lehibe na araka ny teniko teo ny vahoaka malagasy fa raha zahay député tiny na misy ny pacte de stabilité na tsisy pacte de stabilité fidianan'ny olona anay hifidin'ny lalàna rehefa mety ary tsy mifidy rehefa tsy mety fa tsy hoe tsy maintsy hifidy foana satria anome fahafaham-po. Izay mahasoa ny olona fidy anay mijerevanay lavinay ny lalàna fiantananarivo satria saika nasiana be ny tanàna raiky ny arrondissement tsy nety taminay dia ny lavinay ekenay tamin'izay mifidy ny loi de finance na teti-bola dia ny fidinay ary ny lalàna nandalo tamin'ny assemblée ny PDB fa lalàna roa fotsiny no ny lavinay tao izany tsy milaza koa ireo mpanoatra rehefa mandà. Naneho hevitra ihany koa mikasika ny zava-misy teny Ankatso omaly ny député tiny Girivo Randrianarsoa. Mampalahelo ny zava-niseho teny Ankatso omaly satria ampibina ny zavatra misy amin'ny maha-malagasy ray aman-dreny dia marary ny tena raha ny zanaka malagasy no atao toereny. Miaramila efa 520 mandandaka sy mamety tondry. Maniny izy raha mandeha mamono dary sy mipandroby eraky ny tanàna ny Madagasikara rehetra fa be taraina rehefa misy maty nefa vahoaka malagasy tsy manao inona ty no darodaroana takan'izany. Miala tsiny fa malahelo miaramila nodimandry namony ainy fa tsy azoko ekena koa raha vonoina amin'ny malagasy tsy mety izany. Mila mijery ny fitondram-panjakana ajanony ihany ny pacte de stabilité any amin'ny député sy président de la république efa mivahoaka jerena aloha n'azotsika amin'ny teny izao tsy mainky izany aloha samy miasa fotsiny dia vita fa be resaka daholo any amin'ny pacte de stabilité vahoaka marary vahoaka maratra miafy tsisy ninona hoanina ntsony eto rehefa kelikely eto. Ny solombavambahoaka Girivo Randrianarsoa izay mitaky ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona.